Aoka hivavaka isika rehetra dia mbola faly manohy ny fisaorananao zahay ry Andriamanitra ry zanaka ry fanahy masina. Falehibe tokoa ny fitiavanao anay na dia ao anaty fotoan-tsarotra azy zahay dia mbola novelominao, narovanao tamin'ny arety mandringana maro samihafa, narovanao tamin'ny velam-pandrika maro izay nataon'ny Satana, ary ao anatin'izany indrindra ny fiangonana ankehitriny. Isaoranay ianao noho ity fotoana ity izay nomenao anay, anafahanao anay, anomezanao anay fandresena isanandro ao anatin'ny ady sarotra izay atrehanay. Ny fanahinao masina no hitoetra ao anatinay mandrakariva, hitari-dalana anay, hanitsy ny dianay mba hahafahanay tokoa miala amin'ny velam-pandrika ataon'ny Satana izay mitady animba ny fiangonanao mandrakariva isanandro. Matoky ary zahay fa ianao Jesosy ilay lohan'ny fiangonana no mitatana ny fiangonanao ary ny voninahitrao no asehonao, ka ho hitanay izany voninahitrao izany ary ho raisinay ihany koa izany voninahitrao izany ka hamirapiratra eo amin'ny manodidina anay ho tazan'izao tontolo izao fa efa mpandresy eo anatrehanao izahay. Mangataka ny famelan-keloka aminao zahay satria maro ny zavatra izay ataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, indrindra eo amin'ny fiangonanao. Mifona aminao zahay no izany tsy fahamendrehanay izany amin'ny fanomponanao. Matoky zahay fa ianao nahafieranay mandrakariva ary ianao rehefa nanomeanay fandresena ka ho tazominay hatramin'ny farany izany fandresena izany, na dia eo aza Satana izay manelingelina anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. Ny anjara torotenitsika amin'ity maraina ity ry havana dia ny Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:20 vakina manomboka amin'ny andininy voalohany ary mijanona eo amin'ny andininy fahadimy. Apokalipsy 2:20 andininy voalohany mijanona amin'ny andininy fahadimy. Toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy eo am-pitsanganana isika. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fehvalasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy ijony. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampiakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ary naharefa eo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe, indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamanina. Ary ho fafany ranomasy rehetra amin'ny masina, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaitainana fehvalasa zavatra taloha. Ary ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, indro avoziky ny zavatra rehetra, ary koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ray masina, manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha jerentsika ny bokin'ny Apokalipsy dia hita fa boky anisan'ny sarotra no ireo sarisary misy ao aminy. Ao no ahitana ireo olana nosedray ny fiangonana no ny fanenjehana maro samihafa. Hitao koa nefa ny fampahirezana amin'ny fiangonana izay tao anaty ady sarotra izay miafara amin'ny fandresena hatrany no Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana izay miady ho an'ny fiangonana hatrany.
raha todiantsika ny eo amin'ny apokalipsy toko 17 sy ny toko 18 dia ahitana indrindra ny fahotany Babilôna sy ny fitsarana tsy maintsy hatreny. Hitantsika ihany koa fa mahazo ny anjara ny antikristy satria miverina Jesosy amin'ny apokalipsy toko 17 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10 zany. Misy eo amin'ny endriky ny lehilahy mitangina soavaly fotsy Jesosy izay miady amin'ny bibidia sy ny mpaminany sandoka ka nampianjera azy ireo tao amin'ny farihy mirehetra afo. Nofatorana koa Satana ary manomboka amin'izany fanjakan'i Jesosy Kristy ary fotoana ety an-tany araka ny apokalipsy toko 20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Novotsorana indray Satana dia manangona ny firenena avilavitra izay tarihany hanao farahery hanafika ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy naomby anefa izany fanafiana izany satria fahavalo efa resy Satana ary miaiky izy fa tsy mahatohitra ny herin'i Jesosy avy Nazareta ka niteny hoe moa mifaninona akory izay sy ianao ry Jesosy avy Nazareta, avy andringana anay va ianao, fantatro fa ila mason'Andriamanitra ianao. Manomboka ny fitsarana ny velona sy ny maty, levina ny tany teo ary misy lanitra vaovao sy tany vaovao. Ao afovoany misy any Jerosalema vaovao. Faranana ny apokalipsy amin'ny teny Jesosy manome toky fa ho avaingana izy sy ny fananarana tsy hanova ny teny faminaniny. Ny zavatra tantarain'ny Baiboly voalohany indrindra dia amin'ilay paradisa very. Hitantsika tamin'ny vaky teny teo ny amin'ny saha Edena izay nametrahan'Andriamanitra any Adama sy Eva. Saha mahafinaritra, saha misy izay rehetra ilainao ao anatin'izany saha Edena izany. Fa ny zavatra hitantsika eo amin'ny Genesis toko 10 rehefa nanota i Adama sy Eva dia very ilay Edena na ilay paradisa. Ary ny famarana teny ataony kosa indray dia momba ilay paradisa tafaverina amin'ny laoniny araka ny apokalipsy izay anjarantsika amin'izao fotoana izao. Tsy akisendrasendra kory izany pirofo mibaribary mavy amin'ny tsindrimandry ny soratra masina izany, planina mendrika Andriamanitra izany, dia mifanitsy tokoa amin'ny faniriana ara-drariny sy ambony indrindra mitepo ao am-pon'ny olombelona. Ity fahitana farany naseho an'i Jaona ity dia feno famirapiratana lavitra manohatra izay mety ho takatra ny saintsika. Fa hoy Paoly milaza azy, izay tsy mbola hitany maso ary mbola tsy reny sofina na niditra tao am-ponin'ny olona na inona nefa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy, araka ny Korintianina voalohany toko 2 ny andininy 7 izany. Hitatsika amin'ity perikopa ity ary amin'ny apokalipsy toko 20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9 ny amin'ny lanitra vaovao sy ny amin'ny tany vaovao. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony araka ny andininy voalohany. Rehefa afaka teto amin'ny tanyntsika izay rehetra nandany fanavozana dia ho avozan'Andriamanitra indray ny zavaboary. Tsy adinoy itsika nefa fa ny anjadiany vokatry ny fahotana koa ny zavaboary rehetra. Noho izany dia tena mila fanavozana koa ireo. Ny anjadiany fahotana ny zavaboary rehetra teto ambony tany vokatry ny fahotana, na ny zavamaniry na ny biby izany dia ny anjadiany zany avokoa. Noho izany dia mila fanavozana izy ireo. Izany nahatonga ny Paoly apôstôly ilobava hoe fa izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra rehetra izao dia nampanekena ho zavapoana nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy, sady mahazo fanantenana koa fa ho votsorana amin'ny fanandevozana dia ny fahalovana izany, araka ny Romanina toko 9
andiny fa 7 ka hatramin'ny faraka amin'ny 20. Araka izany ary dia tsy ity planetantsika ty no lefina fa ny zavatra rehetra ao amboniny dia ny toe-javatra kehitriny izay vokatry ny ota. Manambara mazava tsara izany Petera hoe fa ho avy tahaka amin'ny mpangalatra ny andro ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa firimorimoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tena zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo amboniny. Petera 2:7-10. Ary izao koa ny filazan'ny asany apôstôly azy: ilay tsy maintsy ho raisiny lanitra mandra-piaviny ny andro fampidirana zavatra rehetra izay nampilazan'Andriamanitra ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Asany apôstôly 2:1-20. Tsy misy intsony na dia ny ranomasina azy, zany hoe tsy isy intsony ilay ranomasina taloha dia toy ny tsy mahaotsony lanitra taloha sy ny tany taloha. Ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina dia mazana ampiasain'ny baiboly ho ety milaza ny zavaboary rehetra. Na izao koa ilay tany vaovao dia tsy ahitana ilay ranomasina midadasika mandrakotra ny androa tokony tany intsony. Hanjary isy toerana malalaka be noho ny ankehitriny izy amin'izay, satria ireo efitra mahavala ilanina, ny onaona, ny tany be tendrombohitra, ny toerana faran'izay mafana na izay farany mangatsiaka dia izay tsy azo renana na ale akory dia samy hovana avokoa, hanjary sa mahafinaritra araka izay voalazan'ny Isaia hoe: ary ny amboadia hiara mitoetra amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'ondry sy ny liona tanora sy ny ombikely mifahay iray toerana, ary ny zazakely hiroaka azy. Isaia 2:10-9. Efa ampilanin'Andriamanitra ary ny hanavao ny zavatra rehetra araka ny Apokalipsy 2:20-5. Ka noho izany, raha vao avy manavao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy izy, dia hikarakara ny voavitra izay namboaran'i Jesosy fitoerana. Ireo izay voavitra no ireo indray no karakarainy amin'izany. Ho indrindra i Jaona manazava izany: ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vatana. Hisy firaisana tanteraka amin'Andriamanitra sy ny olona no mindrahany zanak'ondry. Izany no antony nandrenesany Jaona ilay feo manao hoe: indro ny taberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy toetra ho aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra ny toetra ho aminy, dia ho Andriamaniny izy. Izany indrindra no efa fikendren'Andriamanitra izay dia ny zanany manoha azy, satria izany fanohavana izany no fepetra azahoana ilay fiainana mandrakizay sy ilay andraisana ilay fahasambarana safinoana. Tsy misy ota intsony, noho izany dia tsy isy intsony koa ny voka-dratsy avy amin'izany. Ho indrindra Jaona hoe: ary ho fafany ny ranomasy rehetra amin'ny masina, ary tsy isy fahafatesana intsony, sady tsy isy alahelo na fitarainana na fanaitainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary mba anehoan'ilay petraka eo ambony seza fiandrianana mahazo antoka ny teny fikasany, dia averiny ary izingiziny ny sitraponiny hoe: indro avoziky ny zavatra rehetra, ary koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo tenin'ireo. Na dia toa tahaka tsy azo inona aza ireo te fikasana ireo, dia tsy maintsy ho tanteraka izany. Nefa kosa izay maharesy ihany no andova izany zavatra izany, ary ho Andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanahody ratsy ary ny mpanompo sampy ary ny mpadanga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehetrafo sy solofara. Izany ny fahafatesana faharoa. Ny osa dia ilazana ireo izay nifidy ny fiadanana, ny filamin-tsaina, ny filaminam-piainany, ny zavatsoan'ny tany, ireo izay tsy nahafoy fahazaran-dratsy ary tsy sahy nandao ny toerana tsara any amin'izao tontolo izao.
misy ny fomban-drazana tsy maintsy alana, na ny tsy nomeny fianakaviana sy ny sakaiza tsy maintsy zakaina izany. Kanefa tsy nanana herim-po hijoro vavolombelon Jesosy Kristy izy, ary isaky ny mandreny antsony Jesosy izy dia mahita fialan-tsiny atao an-trany, hany ka manjary tsy mendrika ny ompianany. Nazovony tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Ary koa ankehitriny ny fanjakany lanitra dia romaina ary mpandrombaka makazy akery. Manaraka ny osa dia voatonontonona koa ireo andehan'olona rehetra atsipy eo anaty farihy hafa, ary ny mpandainga no mamarana izany lisitra izany. Tsy fampitana madinika azon'ny kristianina tao akory ny lainga, hiara-ny famaliana farany koa ny mpandainga toy ireo meloka hafa rehetra ka hanana fahefana amin'ny fahafatesana faharoa. Izany indrindra no atany nandidiny Jesosy ny mpianany hoe: fa aoka ny teninareo oeny, eny, tsia, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy. Ny devoly izay iray lainga no mitondra izany faharatsiana izany. Koa azo ambara ary fa noho ny fahotan'ny olombelona na tonga ny fahatezeran'Andriamanitra, ary dia natratra ny olona rehetra izany fahatezerana izany. Nanjaka teto amin'izao tontolo izao Satana sy ny miaramilany, koa tsy ny fahefan'ny ratsy ny avian'ny ota, fa ny ota ataon'ny olombelona no azoan'ny fahefan'ny ratsy ny heriny. Kanefa na dia mampasa ny heriny faran'izay matanjaka indrindra aza Satana, dia voafetra ihany izany heriny izany satria miankina amin'Andriamanitra ihany. Ry havana, na dia fanomeny Jesosy faharesena aza ny fiangonana, dia mbola eto amin'ny tany fehdiana isika izao, ka mbola maneho ny heriny faran'izay mafy Satana ankehitriny amin'ny alalan'ireo fomba maro samihafa hamitana ny olona, ary miseho amin'ny fiangonana ankehitriny koa izany fomba Satana izany. Inona no ataony? Ampiadiny ny kristianina samy kristianina, ampifandrafiny ny samy mpitondra fiangonana, korotany ny mpitondra fiangonana sy ny kristianina. Vokany mikorotana ny fiangonana, tsy mifampatokitsony ny mpitondra fiangonana sy ny kristianina. Ao ny mampiasa ny fahefana ahazoan'ny tombontsoa manokana, ao ihany koa ny mampiasa vola maro samihafa mba ahazoan'ny sakaiza. Tsarovy anefa fa ireo zavatra ireto ihany nahatonga ny fahotana dia izao: ny fitiavam-boninahitra te hitovy amin'Andriamanitra, izay no nahavoan'ny Adama sy Eva. Ny fitiavan-tena satria ny sitrapony ny tia anjaka, ary ny fahefana tsy te ho fezin'Andriamanitra intsony fa te hizaka tena. Ary amin'izao fotoana izao aza dia maro ny zavatra maro samihafa izay ampiasan'ny Satana eo amin'ny fiangonana, ka mahatonga ny mpiara-mivavaka na mitondra fiangonana ho vala ilanina miatika zava-misy amin'ny fiangonana. Porofon'izany ireo fikorontanam-piangonana samihafa tsy manaiky fandaminana, ny fankalana isan-karazany. Misy aza milanja sora-bavety mihitsy, fifampandaniana maro samihafa mitarika ho amin'ny fanakatona-piangonana mihitsy aza. Mila fandinian-tena isika fiangonana ankehitriny, fa miverina izay lazain'ny apokalipsia amin'ny fiangonana, ka ny fiangonana dia tsy natao sehatra ny ady na amoronan'olana maro samihafa sanatria, fa natao hifampaherezana, hifanampiana. Mila manaiky ho tariny fanahy masina isika rehetra na iza ao amin'ny fiangonana. Tafiditra ao fiangonana ankehitriny ny fahavetavetana maro samihafa. Aoka hibebaka isika hanontany an' Jesosy lohan'ny fiangonana izay lalana tokony hizorantsika. Ny baiko omeny Jesosy ny fiangonana dia ny hoe: hidy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny aoko ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Mazava arak'izany fa tsy mpiarana izay mifankahala. Ary ihany koa izy hoe: raha misy manao hoe tian'Andriamanitra nefa makala ny rahalahiny, dia mpandainga izy fa izay tsy tian'ny rahalahiny izay hitany ataony ahoana ny fitian'Andriamanitra izay tsy hitany. Ary zao ny didy efa azontsika taminy: izay tian'Andriamanitra tsy maintsy tian'ny rahalahiny koa. Ary farany,
heno izao anatra taony jaona amin'ny epistiliny izao, manoratra aminareo zanaka aho satria voavelany elokareo noho ny anarany. Manoratra aminareo ray aho satria efa mahalalala hatrany voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika satria efa mahalala ny ray ianareo. Nanoratra taminareo ray satria efa mahalalala hatrany voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra, sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao, raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavana, tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso, ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Jaona voalohany toko faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Koa aoka isika samy anaiky io fitaovana am-pilatana fanahy masina, indrindra araka ny planin'Andriamanitra ny amin'ny fiangonana zay tarihan'ny fanahy masina, ka tsy ny sitrapontsika no hampanjakaitsika ao amin'ny fiangonana fa ny sitrapon'ilay Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Raha ny sitrapontsika no hampanjakaitsika dia mikorotana ny fiangonana, fa raha ny fanahy masin'Andriamanitra kosa no mibaiko atsika, arahantsika, dia milambina ny fiangonana. Tsarovy anefa fa ny devoly dia tsy mipetrapetra potsiny, manoloana ny fiainam-piangonana zay milamina. Haitsika dia efa nomeny fandreseny, efa mpandresy tahaka azy isika, nandresy ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra, efa nomeny zany fahefany zany sika. Koa noho izany, aoka isika rehetra hampiasa izany fahefana nomen'Andriamanitra atsika izany, fa tsy ho foana tsy akory fikelezana ho aina amin'ny tompo, fa izay maharesy no omena ny sady-poninahitra. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiny. Ho aminareo rehetra nefa fahasavan'i Jesosy Kristy Tompo sy fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.